fiadanana tompoko professeur mialy any nidra tokantraminao indray amin'ny izao anio izao mbola mitondra ilay lohahevitra miteny hoe izy moa ireo 144 000 juif izay ho ampiasain'Andriamanitra ampianatra ny famarinan'ny baiboly amin'izao vanim-potoana ny grande tribulation ho avy izao izay efa nilazananao fa misy anjarany malagasy fa ampianatra izy ireo hitafy ny corps glorieux andeha hamonjy ny olona izay voafitaka tafiditra tavela ao amin'ny grande tribulation tsy voaray tamin'ny fampiakaram-bady ny zanak'ondry dia satsy reo olona reo dia maro firenena fa tsy hoe firenena tokana moa zany efa nitenentsika teo amin'ny ampahany voalohany mba miangavy anao hijery ny partie 1 2 3 4 5 fa partie 6 tsika izao andeha mba tadiavo reo any amin'ny youtube na ahito amin'ny facebook ihany mba hitanao amin'ny fampianarana inona ny zavatra ambara ihany koa ao anatin'io verset io ianao dia tereko amaky an'ilay verset apocalypse chapitre 7 verset 3-4 vakio hatramin'ny farany moa fa hitanao fa zavatra ho avy amin'ity andro faranyity ny zavatra ho resahana ny momba an'ireo 144 000 juif voalaza fa hoe ireo no masina tsy mba voaloto tamin'ny vehivavy dia hiteny aminao hoe tsy inona ny dikan'izany mitenenina ny dikan'izany tsy hoe ireo dia lehilahy ireo dia tsy mba nalala vehivavy izy tsy voaloto ny vehivavy ny dikan'izany tsy hoe lehilahy puceau tsy nalala vehivavy tsy niara-nandry tamin'ny vehivavy tsy izany ny dikan'io fa ny vehivavy dia tsy inona fa fiangonana io trano fiangonantsika io ny atao hoe vehivavy sy ny olona miditra miangona ao anatiny no atao hoe vehivavy eo anatrehan'Andriamanitra ireo 144 000 juif reo zany dia olona tsy voaloto ny fiangonana ianao ngamba hiteny hoe fangano fiangonana mandoto eny tena mandoto ny fiangonana mandoto ny kristianina mandoto rehefa tsy mitory ny famarinana mandoto rehefa tsy mahafantatra akory ny atao hoe filazantsara fa tsy izay tia nitondrana an'ilay fiangonana n'ilay toriteny no hitondrany azy ary tsika mpampianatra mihitsy no mandoto ny fanahin'ny olona mba tsy ho voavonjy any an-danitra itsika pasteur itsika mpitoroteny tena mandoto ny fanahin'ny olona tsika tsy miditra ny lanitra ny olona tsy avelantsika miditra koa fa torintsika lainga torintsika zavatra hafahafa mahititsika tena miteny amin'ilay olona tsika hoe zay tsy miantso adada dia efa tsy tafiditra ny lanitra fa zany dadanareo zany dadara-panahy ireo olona sao dia mba tsy hainao ny dadara-panahy zany sao dia mba diso re zany zavatra zany ary za tena hiteny hoe diso dada ahoana koa ianao ny baiboly dia efa miteny tena manambara aza miantso olona ety an-tany hoe dada afa-tsy ny raiko any an-danitra dia Jehova ihany ny antsoina hoe dada rain' Jesosy dia rainao koa nampianarina ianao hiteny hoe ray io rehefa mivavaka dia iny Jehova iny zany io dada io dia aza midadadada amina pasteur fa pasteur tsy fantatrao na hiditra ny lanitra io no pasteur tavela amin'ny anjara misy virginité dia tavely ianao midadadada eo ambany elatra tsy manana fahefana re le pasteur amonjy ny fanahinao ny mampianatra ny fahasoavananao ny mampianatra tenin'Andriamanitra ho anao ny mivavaka ho anao zany ny vitan'ireny pasteur ireny ary tena ataon'ireny amin'ny fonony ilay izy dia reny tokoa tsika efa mahita hoe rentsika efa délivre rentsika efa sitrana rentsika na raha reny rentsika tena hoe iny zanatsika efa lasa ny andafy satria ny vavahany iny zanatsika maditra be lasa endry be satria ny vavahany le pasteur eny afaka mitondra mivavaka antsika mihitsy izy fa tsy izy ny maka amin'ny plasin'i Jesosy ka raha ohatra ianao niditra atao anatin'ny fiangonana ka ny soloanao amin'ny pasteuranao lasa rainao dadanao izy ianao ilay izy izy indray no lasa atahoranao sy ajainao fatratra noho ny Kristy Jesosy dia miteny aminao hoe voaloton'ny fiangonana ilay fanahinao dia fanahinao ilay atao hoe petipetaka ketroketrotra satria tsy nampianarin'ny fiangonana famarinana
fa zavatra diso nampianarana ianao na zavatra atsasany, milaza zavatra marina atsasany izy dia tsy tohiziny ny atsasany. Fa za zany ny teny hoe ankehitriny tena be da be ny toriteny tena hoe very le mpino. Tena anisan'izany tena miteny ianao tsy famonjena fanan'olona ny fitoriana hoe mitsahatra eo amin'ny délivrance fotsiny ny zavatra toriana aminy. Miverina izy isan-kalahady mivavaka ao aminao, ianao tsy mitory afa-tsy hoe teo afaka va anao, teo délivrer, teo salama, te hanakarena. Sasany moa dia mahita formule be da be mihitsiny anoentina hitoriana hoe raha te hanakarena tiany atao, raha te zany ve no ny antony fatsihan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Izany hoe raha te hanakarena dia tiany atao zany, raha te hanana tômôbilina dia tiany atao, raha te hazo vady ihany dia tiany atao. Za tena miteny aminao tsara ny mampianatra ny olona ho ahifankatỳ ampivady, ahifankatỳ am-piasana, ampianatra tsy hanao kolokolo sy ny karazany. Tsara mampianatra azy, tsara midélivrer olona voafatotra anankiray, olona marary mafy tsy afaka raha tsy amin'antony délivrance. Tsara daholo ny hoe ohatran'izao ny fomba atao raha toa ka mba te ho tafita. Tsara ny miteny hoe oka mba hianatra mitantana entrepreneuriat raha ohatra ka kristianina miasa. Tsara fa oka tsy hajanona fotsiny eo le fitoriana, fa tohizo le izy hoe dia atao koa izao zavatra izao miambena fa efa akaiky ny fanjakana lanitra, miambena fa efa ho avy Kristy. Tena miteny aminao zany hoe raha hajanonao amin'ny atsasany hoe mitory fotsiny fitahiana, fahombiazana, fahasalamana azo amin'i Jesosy Kristy tompo fotsiny no ataontsika mitory teny, dia ho adinina amin'ny raha antsika tokoa tsy nampianarantsika n'ilay fahamarinana mba havonjiny. Fa na ny olona tsy maintsy mitory fifonana, repentance, inona ny ota, inona ny atao hifonana amin'iny, inona ny atao mba hihavanana amin'i Jesosy Kristy tompo mba tsy ho zavona be fotsiny manasaraka atsika sy Jehovah ray. Zany fampianarantsika mitsahatra eny antsasadalana zany mahatonga ny mpino aloto. Dia miteny mihitsy ny tompo hoe ireo 144 000 juifs ataoko mampianatra amin'ny olona voafidiko ireo, ce sont des personnes vivantes ireo élus, tena fanaka voafidiko ireo ampianatra amin'ny andro farany, tena amin'ny andron'ny tribulation ireo dia tena olona madio, tsy voaloton'ny fampianaran-diso ny fiangonana. Tena misy fampianaran-diso ireo olona amin'ny fiangonana dia ohatsika hidiserne azavariana miteny nenay tena marina, raha ny fiangonanao zay miteny nenay tena marina, dia miteny aminao fa tsisy marina izy ireo na dia iray aza. Zay ny tenin'Andriamanitra, diso daholo, tsisy manana marina zany tsika. Na za miteny io raha dia tsy miteny hoe nenay marina, fa ampianatra anao misy famarinana sy ny tompo ampitoriako aminao ohatra nyreny olona rehetrarehetra tereny tompo hoe ndana atovy mpianatra ny firenena rehetra, ndana mampianatra ny tena ampiasain'ny tompo antsika amin'izao andro faran'izao. Dia miteny aminao zaho toetra daholo ny fanahy sao dia tsy avy amin'Andriamanitra, fa betsaka tsika zany no potika lasa maloto. Dia rehefa maloto ny fanahintsika dia anisan'ny veritsika. Dia reto 144 000 juifs reto zany ireo ny olona voadio, madio, tsy voaloton'ny fiangonana. Dia iteny ianao fa taiza izy nianatra, ireo nianatra tenin'Andriamanitra amin'ny auto apprentissage. Tena misy olona mahavita mianatra ny tenin'Andriamanitra hoe tsy miditra any am-piangonana, tsy mila pasteur, tsy mila inona mpianatra, fa izy ny men'Andriamanitra fanahy anavaka ny zava-tsoa sy ny zava-poana, dia tonga dia disernena tsy avy amin'ny tompo raha vao tsy izao ny fampianarana. Tsy misy famonjena ny fiafaran'ny toriteny dia efa tsy avy amin'ny tompo. Dia ireo olona ireo no safidian'Andriamanitra ao anatin'ny 144 000 juifs izay tenenako anao hoe mitandrema dia miambena
fa zany efa teneniko anao zany a mandoto ny fiangonana. Avy aiza ireo olona ireo no mitoriteny tsy afaka mitoriteny avy ao anatin'ny fiangonana la plupart an'izy ireo, indrindra aty Afrika, Madagasikara, efa manomboka tsy mamela ny olona mitoriny marina eny amin'ny altara koa. Fa misy fiangonana aloha zany tena mifoazan'Andriamanitra mihitsy na eto Madagasikara dia marina tokoa ny toriny a. Za tena mahita tena hoe zany ka fiangonana mijoro. Fa misy fiangonana tena hoe simba ny fampianaran-dison'ny mpampianatra izy, dia zavatra à côté ny famonjena ny toriny. Indraindray tsy mitory afa-tsy lalàna tsy mahafonjy anao zany lalàna zany ka. Dia nefa dia misy fiangonana tsy mitory afa-tsy ny lalàna dia lalàna ihany mahafonjy tsy atopoko. Tsy adala Andriamanitra niditra ao anatin'ny faziny hoe fahasoavana, nampiasan'i Jesosy Kristy tompo famonjena, nampiasa fanahy masina ho famonjena. Tsy adala izy fa ndao mianatra mamaky baiboly tsara dia mianatra miaino tsara ny hoe mitondra famonjena fa izy amin'ny fampianaran'ny fiangonako izany. Izay no mahatonga an'Andriamanitra miteny ao amin'ny fiangonana Apokalipsy misy fiangonana 7 dia ilay fiangonana Philadelphia no teneny hoe io ihany ny karazan'ny fiangonana io ihany no mitondra ny fahamarinako, satria tsy voalotom-piangonana fa fitoriana filazantsara tsy voafehan'ny rindrina efatra, tsy voafehan'ny anaram-piangonana, tsy voafehy ohatranahy zao. Za zao dia zanga mitory ny anaram-piangonana, tsy manana fiangonana iray zany rehefa fantatro hoe tsy rehefa manimanina fianarana momba an'izao dia tsy amin'ny fiangonana ry miaino satria misy ositra ny olona ao. Tsy indray rehefa hiaino mba tiako hiverina tsara ilay fahalalana momba ny Ancien Testament dia tsy miditra. Efa za tsy azonao ferana rehefa hitory tsy feran'ny fiangonana, satria ny pasteur zany ankehitriny dia tsy manofana olona tsara izy, tsy manofana pasteur tsara izy hitondra ny fahamarinana. Fa rehefa avy mitory teny izy tapaka eny atsasatsasany fahamarinana eny ny zavatra toriny dia matetika ny sakanany mitory-teny, sakanany pasteur teneny hoe aza mitory zavatra izay tsy nitorianay. Dia nefa enonao ilay pasteur mitory ohatra hoe fahadiova-panahy, sanctification, repentance, ifona dia bediny zareo, mitory andro farany dia bediny zareo. Zany atao hoe voaloto ny fiangonana ny fahamarinana. Ka misaotra anao fa androany omen'Andriamanitra fahefana hiteny aminao hoe zao fitoriana aty anatin'ny internet, aty anatin'ny TikTok, Facebook, any anatin'ny YouTube, eny anatin'ny akalamanjana toa dia mitory eny maka micro zay dia eny an-dalana zay mitory ny fahamarinan'i Jesosy. Zany atao hoe eglizy tsy voafehan'ny fiangonana fa mitory ny andro farany ary anisany akasitrahan'Andriamanitra hoe Philadelphie. Vakio tsara ny eglizy Philadelphie amin'ny Apocalypse dia hitanao ilay izy. Ka ny tiako tenenina aminao ny 144 000 juifs dia fiangonana Philadelphie daholo eran-tany, tsy voafehy ao anaty fiangonana ray, tsy voaloton'ny fiangonana. Dia zany ny ahafahan zareo mampandroso ny fahamarinana na aza izao ary dia tena mampiasa tokoa zany ositra avy any amin'ny olona voaositr'Andriamanitra avy any anatin'ny firenena efa nitoriany hatrany Eropa, hatrany Afrika, hatrany amin'ny tany mandroso mitondra fahamarinana, hatrany Azia. Misy firenena tena ataon'Andriamanitra fitaovana ho feno fiangonana Philadelphie, ampianatra miampita aty amin'ny frontière, aty amin'ny autre continent ny fahamarinan'i Jesosy. Zay dia 144 000 juifs asian'Andriamanitra, akan'Andriamanitra. Zay ilay fiangonana mijoro Philadelphia izay nitenen'ny tompo hoe ianao kosa mba mijoro. Io no akan'Andriamanitra 144 000 juifs. Dia ny ambiny aza matahotra na tsy lasa isan'ny 144 000 juifs fa ianao zany ilay antsoin'Andriamanitra hoe virgin dimy endry, satria
mandritra ny fotoana alohan'izao tribulation zao ianao dia efa mianatra zava-panahy be na dia tsy ho isan'ny 144 000 juif azy ianao dia ho isan'ilay voavonjy ao anatin'ny klasin'ilay hoe Virginie dimy endry. Dia izay amaranana aloha zany an'izay fampianarana momba ny 144 000 juif zay. Mino fa mahaliana anao ilay izy ianao raha toa ka andeha mba mangetaheta te hitombo tsy afaka mandray anao amin'ny telefônina direct zahay satria zaho zao dia miasa mbola mampianatra amin'ny université mampianatra miasa dia tsy manana fotoana malina saingy apetraka aminao reo numéro anankiroa ireo ndray Telmana iasa amin'izao fotoana izao ny iray kosa Orange dia SMS ihany tompoko mba soraty fa iny mba hitanay rehefa avy miasa zay miditra ny trano dia afaka mamaly anareo zahay ao anatin'ilay SMS. Mandray SMS zany na ilay iasa na ilay Orange dia misaotra anao professeur Mialy dia maniry ny soa sy fitombona ao aminao dia amin'ny manaraka indray raha sitrapon'ny tompo. Misaotra tompoko.